Ivavaka isika rehetra dia mbola misaotra anao indray zay ry Tompo Andriamanitra eo noho ity fotoana mamy sady lehibe nomenao anay ity indray. Manakambara aminay indray ianao amin'ity fotoanan'io ity ka dia isaoranay anao izany. Mamindrafo aminay noho ny fahotana izay nataonay. Ka raha andreniteninao izahay dia aoka ho fo madio no andraisanay izany. Omeo ny fanenao masina izahay, anazava ny lalànay, ahafantarany marina izay tena sitrakao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana zavavaka izany. Amen. Ry sekolady malala ho amina rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny soratra masina izay voalahatra ho toriana amin'izao aladin'ny Trinité izao dia araka izay voasoratra amin'ny filazantsarany Jaona. Jaona 3 andininy voalohany hatramin'ny andininy faha 15. Jaona 3 andininy voalohany hatramin'ny andininy faha 15 toy izao ny favaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy, mpanapaka tamin'ny jiosy. Izy nakao amin'i Jesosy no nialina ka nanao taminy hoe: Rabio, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra no momba azy. Jesosy namalika nanao taminy hoe: lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy: ataon'ny olona ahoana no ateraka rehefa lehibe? Moa mahazo miditra ny kibon-dreniny iray va izy ka ateraka? Jesosy namaly hoe: lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zay ateraka ny nofo dia nofo, ary zay ateraka ny fanahy dia fanahy. Azagako no nilazako tamina hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo. Ny rivotra mitsoka amin'izay tiny ary renao ny feony, nefa tsy fantatrao zay aviny na zay alehany. Dia tahaka an'izany zay rehetra ateraka ny fanahy. Nikodemosy namalika nanao taminy hoe: atao ahoana na tonga zany zavatra zany? Jesosy namalika nanao taminy hoe: ianao va ny mpampianatra ny Israely ka tsy mahalala zany zavatra izany? Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, zay fantatray no lazanay, ary zay hitanay no ambaranay, nefa ny fanambaranay tsy raisinareo. Raha ny zavatra ety tany aza no lazaiko taminareo ka tsy inonareo, ahoana ny inonareo raha milaza aminareo ny zavatra any an-danitra aho? Ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra afa-tsy ilay nidina avy tany an-danitra dia ny zanak'olona izay any an-danitra. Ary tahaka ny nanandratany Mosesy ny minarana tany an'efitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay zay rehetra mino azy. Toy izy. Amen. Anio ry sekolady malala no antsoina hoe alahadin'ny Trinité. Io dia anisan'ny tena mampiavaka antsika kristianina mihitsy io Trinité io, ary tena anoheran'ny vavolombelon'i Jehovah sy ny silamo sy ny fivavahana hafa amintsika. Ny antony dia satria tsy voazava masaina maha-olombelona ilay izy. Ary zay rahateo maha-Andriamanitra azy. Lotera rahateo no miteny hoe rehefa azoko ny momba n'io Trinité io dia mitovy amin'ny devoly aho. Sarazanareo ny tia Lotera tenena amin'izany. Zavatra tsy tokony takatra ny saintsika mihitsy zany hoe momba an'Andriamanitra izany. Zay maha-Andriamanitra azy. Fa raha fantatsika daholo sy takatritsika daholo momba an'Andriamanitra dia tsy Andriamanitra intsony izany fa olombelona mitovy amintsika ihany. Ka ny hoe Trinité dia entina nilazana an'Andriamanitra ny ray telo. Andriamanitra tokana ihany ray ihany fa misy persona anankitelo. Tsy olona anankitelo tsy Andriamanitra anankitelo fa persona anankitelo zay sady tsy azo afangaro satria samy misy mahasamihafa azy, ary tsy azo sarahana koa satria miaraka ihany ireo. Tena zavatra sarotra raisina be kanefa zay mihitsy maha-Andriamanitra azy. Ohatra tsotra entiko anoharako azy. Ataoko hoe anoharako fotsiny Andriamanitra tsy azo oharina amina zavatra anankiray, fa zavatra manakaiky aminy mba azahoantsika anazy. Io dia tahaka ny labozia mirehatra. Dia misy zavatra anankitelo ao aminy avoakany: ny hazavana, ny hafanana ary lay lelafo. Dia ireo zavatra anankitelo ireo dia zao tsy azo sarahana ireo. Tsy azonao alena hoe ty fotsiny le hafanana, ty fotsiny le hazavana, dia io fotsiny le lelafo, fa miaraka mandrakariva ireo. Kanefa zao tsy mitovy ireo zavatra anankitelo ireo. Hafa ny lelafo,
afa ny azavana ary afa ny afanana. Tahaka an'izay ny Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina. Ary rehefa lazainantsika ombienombena tsy diso be koa le filazana hoe ny ray ny farany ambony de aveo ny zanaka de aveo ny fanahy masina. Fa mitovy voninahitra ireo. Ary izao marina fa hoe samy manana ny asa ilazana anazy ireo kanefa dia miara-miasa mandrakariva. Ampianarantsika zao zay klasy B2 sy B4 any zao de hoe Andriamanitra no mpamorona, Jesosy ny mpanavitra ary ny fanahy masina mpanamasina. Saingy zao miara-miasa mandrakariva ireo persona telo ny trinité ireo. Ohatra, Andriamanitra mpamorona, fa raha mandinika tsara isika dia miara-miasa tamin'ny ray ny zanaka, satria ny zanaka de ny teny avy amin'Andriamanitra, ny teny de Andriamanitra, teny tonga nofo. Ny fanahy masina koa de hitantsika eo amin'ny Genesis ao, momba atao amin'ny rano ary di Andriamanitra raha teo de miteny hoe andeha isika amorona olona. Teo amin'ny fanavotana de teo koa ny fanahy masina sy ny ray zay naniraka ny zanaka, ny fanahy masina zay nampatsiaro antsika izany famojena izany. Ary amin'ny asan'ny fanahy masina amin'izao fotoana izao de izao, ny fanahy masina dia tsy mampianatra zavatra hafa amintsika akoatr'izay nampianariny Jesosy, zany mitondra antsika ao amin'ny Jesosy ny fanahy masina, ary Jesosy de mitondra antsika ao amin'ny ray. Miara-miasa mandrakariva ireo persona telo ireo. Ny zavatra ambaran'ny soratra masina izay valintsika itsika androany de milaza indrindra ny amin'ny batisy. Ateraka indray. Ao amin'ny batisy de mandray fanahy masina isika, zay mahatonga antsika ho zanaky ny ray ary miray amin'ny fahafatesan'i Jesosy tsika eo, satria nahoana Jesosy maty nisy olantsika de eo isika mahazo an'izay firaisana amin'ny fahafatesana amin'ny Jesosy zay ka velona ho azy isika. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, mba fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. Dia misaotra anao indray zay ry Tompo noho izany teny nomenao anay izany. Apio izahay mba ino anao mandrakariva ka tsy voaelingely ny fampianaran'izao tontolo izao. Mamindrafo aminay no fahotana izay vitanay amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka izany. Amen. Ni fono, ni
ano yujay faryang ang manuta. Soyons unis dans la prière. Nous te remercions encore, Seigneur, pour ce jour nouveau que tu nous as donné. Nous te remercions également pour ce merveilleux moment que tu nous as donné afin que nous écoutions l'Écriture sainte. Pardonne-nous les péchés que nous avons commis et que le Saint-Esprit nous guide dans nos pas afin que nous croyions toujours en toi et que nous avons la foi en toi. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école du dimanche, que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père soient avec vous. Amen. L'écriture sainte qui nous sera donnée en ce dimanche de Trinité est écrite dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 3, verset 1 au verset 15. Jean chapitre 3, verset 1 au verset 15. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Il y avait un homme nommé Nicodème, qui était du parti des pharisiens et qui était un chef des Juifs. Il vint une nuit auprès de Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne peut faire des miracles comme tu en fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Je te déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Nicodème lui demanda, « Comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau? Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. » Jésus répondit, « Je te déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et de l'Esprit Saint. Ce qui naît d'un père humain est humain. Ce qui naît de l'Esprit Saint est esprit. Ne sois pas étonné parce que je t'ai dit, vous devez tous naître de nouveau. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Voilà ce qui se passe pour tout homme qui naît de l'Esprit Saint. » Alors Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître réputé en Israël et tu ne sais pas ces choses. Je te le déclare, c'est la vérité. Nous parlons de ce que nous savons et nous disons ce que nous avons vu. Mais vous ne voulez pas accepter notre témoignage. Vous ne me croyez pas quand je vous parle des choses qui arrivent sur la terre. Comment donc vous me croirez-vous si je vous parle des choses qui arrivent dans le ciel? Personne n'est jamais monté au ciel, excepté le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. De même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur une perche dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Dimanche de la Trinité. La Trinité, c'est quelque chose qui nous différencie, nous les chrétiens, de plusieurs religions. Par exemple des témoins de Jéhovah ou bien des musulmans, de l'islam. Et ils nous contredisent parce que la Trinité n'est pas selon la mentalité des hommes. Si les hommes essaient de comprendre, c'est difficile. Luther lui-même a dit que le jour où il comprendra la Trinité, il serait comme le démon. Pourquoi il a dit ça?
Tout simplement parce qu'on ne peut pas comprendre en tant qu'humain la Trinité. C'est difficile. Si nous comprenons cela, nous serons comme Dieu. Or, nous ne serons jamais égaux à Dieu. C'est tout à fait logique que nous ne comprenions pas le mystère de Dieu. Alors, au fait, la Trinité, pourquoi? Parce que il s'agit d'une des bases de notre foi. Comment expliquer la Trinité? Je viens de le dire, on ne pourra pas l'expliquer exactement, mais je prends un simple exemple afin que on comprenne, on s'approche de ce qu'il faut comprendre. Alors, la Trinité, Dieu est un seul Dieu en trois personnes, pas trois dieux, hein, ni trois hommes, mais en trois personnes. Alors, Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est comme la flamme comme une bougie allumée, où il y a trois choses tout à fait différentes, mais qui sont inséparables. La flamme elle-même, la chaleur dégagée par cette flamme-là, et la chaleur dégagée par cette flamme-là. La flamme, la chaleur et la lumière, pardon. Ce sont trois choses tout à fait différentes et pourtant inséparables. On ne peut pas avoir uniquement la chaleur de la bougie, uniquement la lumière de la bougie et uniquement la flamme. Mais ce sont trois choses inséparables. Et il en est de même pour Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Trois personnes inséparables et pourtant ils sont unis en un seul Dieu. Beaucoup disent que le Père et le Fils et le Saint-Esprit peuvent être séparés. Je viens de le dire, c'est faux. On nous apprend à l'école du dimanche que le Père est le Créateur, le Fils est le Sauveur et le Saint-Esprit le Consolateur. Ce n'est pas faux. Mais attention, le fait de dire que le Père est l'unique Créateur, là c'est faux. C'est Dieu qui est l'unique Créateur, pas le Père. Le fait que Jésus est le Sauveur, l'unique Sauveur, c'est faux. C'est Dieu qui est le Sauveur. De même, le Saint-Esprit n'est pas l'unique consolateur, c'est Dieu qui est le consolateur. On nous apprend que Dieu, le Père est le Créateur, oui. Mais, souvenez-vous que le Fils et le Saint-Esprit étaient avec Dieu le Père lors de la création. Le Fils, c'est la parole. Souvenez-vous ce que Jean a dit. La parole était avec Dieu, la parole est Dieu, et la parole est devenue chair. Donc Jésus, c'était la parole que Dieu a utilisée pour créer le monde. Vous vous souvenez bien que l'Esprit de Dieu était sur l'eau. Et Dieu lui-même a dit, lorsqu'il a créé l'homme, nous allons créer un homme à notre image. Il n'a pas dit je vais créer, mais il a dit nous allons créer. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont travaillé ensemble lors de la création. De même, pour nous sauver, il n'y a pas que Jésus qui nous a sauvés. Le Père, lui qui a envoyé Jésus, nous a sauvés. Le Saint-Esprit qui nous fait connaître ce salut-là, nous a également participé à ce que nous soyons sauvés. Et de même, le Saint-Esprit, qui nous guide dans nos pas aujourd'hui, ne dit rien d'autre d'étranger que ce que Jésus nous a enseigné. Le Saint-Esprit nous mène à Jésus, Jésus lui-même nous mène au Père. Donc ces trois personnes-là travaillent toujours ensemble. Dans l'Écriture sainte que nous avons écoutée aujourd'hui, Jésus nous parle du baptême. Là où on doit naître de nouveau par l'eau et par l'Esprit. Dans le baptême, il n'y a pas que le Saint-Esprit ou le Fils ou le Père uniquement qui travaille, qui participe. Vous savez très bien que lors du baptême, on reçoit le Saint-Esprit, le Père nous adopte en tant qu'enfants et Jésus nous partage le salut qu'il nous a fait. Il est mort pour nous et c'est nous qui devons mourir. Mais le fait qu'il a pris notre place, il nous donne ce privilège-là, il nous le donne lors du baptême. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un seul Dieu qui travaille toujours ensemble. Trois personnes inséparables, mais différentes. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion avec le Saint-Esprit soient avec nous. Unissons-nous dans la prière. Nous te remercions, Seigneur, pour cette parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Que le Saint-Esprit guide toujours nos pas, afin que nous sachions que Jésus nous a sauvés et que le Père
nous aime et veut que nous soyons avec lui à la fin des temps. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous faisons cette prière. Amen.
jesosy miainony feony jesosy miainony feony mankatony teniny miaina amizany tambola eto antany miainony feony mankatony teniny fiada tananomeny atrany miainony feony mankatony teniny miaina amizany tambola eto antany miainony feony mankatony teniny fiada tananomeny atrany isika iainony feony ankatony teniny salo mahoande isika iainony feony jesosy miainony feony ankatony teniny miaina amizany tambola eto antany miainony feony ankatony teniny fiada tananomeny atrany miainony feony mankatony teniny miaina amizany tambola eto antany miainony feony mankatony teniny fiada tananomeny atrany sikahondriny jesosy toriony teniny ambaraony teniny isikahondriny jesosy iainony teniny jesosy miainony feony mankatony teniny miaina amizany tambola eto antany miainony feony mankatony teniny fiada tananomeny atrany miainony feony mankatony teniny miaina amizany tambola eto antany miainony feony mankatony teniny fiada tananomeny atrany